inona marina no tena nampahomby sy nahitana vokatsoan'ilay tolona teo. Efa nisy ihany ny tentativany teo aloha. Ao ny mety hoe nataon'ny mpanao politika angamba anisany antony anankiray tsy nahavanina azy dia ny tsy fananan'ireto olona reto confiance ny politicien anatin'izay. Fa sur le plan anthropologique no asiko resaka. Misy expression anankiray manao hoe quand on n'a plus peur de la mort, nous embrassons la vie à pleines dents. Averko, quand on n'a plus peur de la mort, nous embrassons la vie à pleines dents. Zany hoe rehefa tonga amin'ny stade anankiray ny olona tsy matahotra fahafatesana intsony dia eo izy vao tena miaina. Fanontaniana mipetraka hoe ahoana moa ny hoe tsy matahotra fahafatesana? Possible ve zany? Oui, possible zany rehefa tonga amin'ny stade hoe mifanatrika amin'ny raha fahafatesana en face izy. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa manana expérience ataontsika hoe nahita ny fahafatesana teo alohan'ny masony dia tonga amin'izay stade zay de hoe point de non retour zay izy de izay zavatra zay no mahatonga azy hoe tsy matahotra fahafatesana intsony satria efa nandramana zany dia zay izy vao tena manomboka miaina, zany hoe manana force hiatrehan'ny fiainana. Tonga tamin'izay stade zay tsika malagasy. Taloha zany le hoe ary ahoana ary le malagasy ohatra docile foana, to na de nisy ny tsirariny aza de to nanaiky foana manaiky lehibe ary zay na vao fitaka an'ireo mpitondra teo aloha hoe reo ane zay atao azy dia ekeny foana e. Nisy ary ny sasany tena hoe vendrana ny malagasy. Tsia. Tonga amin'ilay stade izy hoe efa namana efa maty izy. Zany hoe nahatonga n'le vahoaka nyrohitra mirotsaka an-dalana na de fantatra aza fa fahafatesana no aloha dia ao andohany izy efa maty. Il est déjà mort ou elle est déjà morte. Noho zany ny olona anankiray efa miteny hoe zany efa namana efa vitany amiko e. Ny olona io de tonga amin'le fitenenina hoe je n'ai plus rien à perdre. Ary rehefa ny olona anankiray tonga amin'izay stade zay je n'ai plus rien à perdre dia il fonce, mifonce izy tout droit. Izay le hoe eo izy vao manomboka miaina. Fa raha tao izy ka mbola matahotra fantatra ny raha fahafatesana dia tsy tena mbola miaina izy fa misurvivre fotsiny sisa. Manao zay atonga azy hoe atao zay mba misurvivre. Zay zavatra zay tiako ho tafita any aminareo mpitondra ankehitriny. Eo am-pelatananareo ny fitondrana amin'izao fotoana izao aoka zava ny resaka tsy misy échec à blanc zahay. Tsy misy échec à blanc zahay zany hoe io ny chèque dia soratanao zay lela vola tianareo. Non. Fa io chèque omenanareo io c'est io le chèque de dernière chance. Chèque na dernière chance. Raha eto isika mianakavy no mibolisatra de c'est fini pour toujours. Averiko ndray, raha eto isika mianakavy no mibolisatra de c'est fini pour toujours. Noho zay zavatra nilazaiko zay. Noho izany tompoko fantatro fa ho betsaka ny sollicitation ny olona ho anareo mpitondra hividy vola anareo, hanao tractation vola aminareo ohatrinona ny azonareo tamin'ity fa ho tsindrinay vola. Tena misy zany ary misy zany. Manaiky aho hoe nona de nona daholo tsika teo, mamba dia te hitondra. Fa alohan'ny akanareo an'io vola io sy alohan'ny ikepoanareo azy de zao hoe ianao zany zay tompona andraikitra amin'izao fotoana izao raha eto ianao miraté an'ity rendez-vous ty dia ny génération rehetra any aoriana dia ianao no tomponantoky ny faharavana.
eritrereto tsara zay zavatra zay ka izay zavatra zay no mba tiako ana isainantsika malagasy rehetra hoe isika rehetra manoloana an'izao zavatra zao hoe c'est l'échec du dernière chance noho zany dia mahaiza manararoatra an'izay zavatra ray tonga am'le fiteny hoe ny valala tsy indromandry ambavahady ny mahatonga miteny an'izany zavatra zany masy dia hoe l'expérience traumatique tao anatin'ilay ady teo a mbola angovo sy bateria eo ampelantananareo ary io angovo sy bateria io no mandeha malaky mora ritra izy io marina fa am'izao fotoana zao voizina be le hoe fiovandrafitra ary zay ny antony adivantsika fa ity no zavatra aza dinonareo matony araky ny teniko teo hoe efa niatrika ny fahafatesana le malagasy efa namany maty dia ny zavatra andrasan'ny olo aminareo maika zao mila mijery ny urgence dia ny resaka sosialy ny kibony ny jirony sy ny rano za tsy miteny hoe vaovao anatin'ny ray andro reo fa mila geste fort raha tianareo tazomina izay engouement populaire zay dia ny premier acte na premier geste ho ataon'ny gouvernement eo sy ny mpitondra manaraka eo voalohany dia tonga de geste fort amin'ny lafiny ray am'ireo zavatra telo reo za tsy miteny tonga de vaovao fa ho refesin'ny olona amin'io ianareo ha itazoman'ilay motion de confiance na tsia fa vetivety io a angovo na confiance io a miaina zay no mba teny atsipiko fa dia samy olokendry isika fantaro ny priorité tsy tony nataony teo aloha na fatratra tany amin'ny zavatra tsisy fotony ny volam-bahoaka fa tsy any amin'ny priorité io tsy voateranao zavatra goavana betsika fa ataontsika hoe misy sehatra anankiray fotsiny hoe ataontsika hoe io jiro fotsiny na io rano fotsiny no misy geste fort ataonareo tonga de hoe mandona ny fisainany aloha voatazona ny confiance dandremo tsara ary aizana miatrahana ny tongotra miakina amin'izay ny toy ny manaraka anay samita in'Andriamanitra tompoko